afaka roa andro katrika tokoa moa izany dia hikatrika an'izay lalao savaranando amin'ny fifanitsanana na amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika izay ny CNAPS sport aiza ho aiza ary ny fahavononan'izy ireo amin'izao fotoana izao izay ndeha ho fantatsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ara-batana sy ara-teknika dia efa vonona tanteraka hiatrika amin'ny fionana amin'ny ekipa mozambikanina ny CNAPS sport. 17 ora mialohan'ny lalao savaranando amin'ny fifanitsanana baolina kitra amin'ny fehezina ny tompon-dakany Afrika efa tomombana ny rehetra. Fiomanana aloha dia azo lazaina fa tomombana tsara. Heverina fa tsy tokony misy ny ahina amin'ny zavatra mety hoe ny fomba filalaon'ny mpilalao zany. Ny fanomanana dia natao tsara satria hitanareo fa maro ny toerana nalehan'ny mpilalao zany isan'izany fa nisy matsa tany Tamatavy, nisy tany Ambositra, avy eo nisy tany Mahajanga, avy eo miverina teto Antananarivo indray dia tsara ny fiomanana. Dia izy koa moa zany hitantsika tsara fa misy entraîneur manampy ny Monsieur Rassona FTT ao zao dia entraîneur avy any amin'ny ivelany dia heverina fa tokony tsara mivokatra zany. Anisan'ny tombony ho an'ny CNAPS sport amin'izao fotoana izao ny fahazon'ny mpanazatra Espanyol Andrematou Gonzalo izay efa tao anatin'ny ekipa amin'ny Barça. Tsisy olana satria ataoko hoe izy manana ny traikefa izay ataoko hoe tombony ngeza be satria nanao amin'ny sehatra ambony dia mifanoto indrindra amin'ny zavatra tediavina izy satria izay zavatra izay tena heverina fa mampandroso ary heverina koa fa ahitana vokatra. Ny hoe fandraisana décision izy anie mpanolo-tsaina ary mpanampy tokoa dia ny fanapahan-kevitra heveriko hoe ny coach ihany no tompon'andrakitra afara. Lalao mandroso any an-tanin'olona ny fomba anankiray izay tena hoe nanomananay zany dia ny hoe nididikady mazava ny hoe tsy omena fotoana ilalaovana ny mpifanandrina ary tsy omena sehatra fa ny milalao koa. Tsika nefany fanohatra amin'izay raha fiamanana baolina dia miezaka mitazona baolina amin'ny fotoana maritra kanefa raha mbola misy ny azo atao hoe raha azo atao no nitady but any an-tanin'olona dia izay ny heverina hoe tena tanjona lehibe indrindra. Manana teknika sy taktika ambony ny mpilalao mozambikanina saingy vonona andresy ny CNAPS sport ary ambony ny tokonaina ho amin'ny mpilalao. Ny tokonaina moa amintsika andeha anavakany dia tsy misy ihany tokonaina ary tena atao ambony dia ambony satria mpilalao miaro voninahitra malagasy tsy hoe CNAPS rery fa malagasy manontolo ny arovana any dia ambony be ny tokonaina. Raha ampiso amin'ny 4 ora maraina no anengehetsa amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny ekipa amin'ny baolina kitra CNAPS sport ary ny zoma amin'ny 3 ora any Mozambika no anatanterahana ny lalao mandroso fanondranan'ny CNAPS sport sy ny ekipa mozambikanina tafiditra amin'ny savaranando amin'ny fifanitsanana baolina kitra amin'ny fehezina ny tompon-dakany Afrika.